Singambolo. Nosoratany Souza Marie Yolande. Ovelomin'ny Onsy Vantsoa miaraka amin'ny Faly Sirakoto ary Sinaiza. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. Andro voalohany. Odray fa hoay se io Jimmy. Hoay papa malaitra koa ny ianao a. Fa inona ary zany ty mahavaliana anao io ty ka? Mahasosotra mihitsy ary papa. Ny inona ka? Ary nitody ty amiko mihitsy aloha sy efa tsy mazava sao a. Ka reo namana ary papa. Maninona e? Ty tena dolo ka ery zareo. Fietsara ambelatsy fotsiny ny rahany amiko. Fa ono a. Ahoana no mahatonga an'izay miteny an'izany ary ka? Ka mba misy zavatra engaviko azy ireo dia milaza fa tsy afaka dolo ry zareo e. Inona kosa nefa le angaviny sy azy ireo kosa aloha e? Ka inona moa fa tsy hoe mba hiara hianatra amin'ny côté an-trano. Tsy zany mantsy fa misy devoara tena sarotra be zay ataonay dia laza mihitsy raha misy fa zay tsy mahavita an'io devoara io na tsy mahatava voaka azy dia voasazy. Zao Jimmy a. Miteny momba amin'ny fianarany sy zay se fa hoararotoka kely aloha. Nahoana moa no lasa milatsaka be mihitsy ty notiny se ty zao ka? Jere? Jimmy a. Inona mihitsy ny olana se anaka? Papa malahelo mama. Jimmy a. Avy aloha. Avy eto kaiky ny zanako. Dia zao a. Efa tsy maninona neny reninao e. Efa tena salama izy na dia tsy afaka miteny sy miala eo ambony fandriana azy azony sevy zany e. Fa nahoana dia lasa toy izao mamy? Ka ny aletina nanjo azy e. So fa nisy volany karakarana azy fa raha tsy zany angamba dia ho asa fotsiny izay nitranganaka. Raha itaona mahery ny tsapoana amin'ny mama. Vola be mefa lany. Fa tena tsy mba misy hevitra mihitsy very papa ny mbola iresahany sy itsanganany a. Ka milaza ny dokotera fa ny firesahany aloha mety tsy dia ho ela. Kosa fa ny atahorana fotsiny a tsy amelan'ny dokotera azy iresaka ange dia rehefa miteny kely izy dia reraka be dia izay no tsy ahafahana miresaka aminy. Oko zay ry papa. Eno a. Efa tena ataoko fifaliana ho any mahita azy ato trano. Eny fa izao Jimmy a. Mahakasika ny fianaranao aleo akana mpampianatra manokana ato trano mihitsy ianao fa sady ny BBC ity efa akaiky ka sao dia efa afaka tapa-bolana. Papa dia tsy namana amin'ireo ankizy ireo tsony ve ahy? Ny volako fotsiny ne zany nitiavan'izy ireo ahy. Fidio tsara izay atao namana manomboka izao Jimmy a. Efa tsy zazakely tsony ianao fa tena faly aloha manana ny se fa efa tovolahy be sady endre. Toko foana ny lazaiko anao papa fa tsy hanao izay mampalahelo anao sy mama mihitsy a. Misaotra anaka. Efa zariry ve ny zanakareo dia mbola hanao adalana ihany koa. Tena misaotra anao anaka fa raha tsy handeha ho izy se dia andao iaraka ikarakara zaridaina aloha ary. Andao ary. Eo ve ringalakoto a? Eto foana ringa zero ma. Ary ono a? Izy ireo tovilahinao no to rehetra misakafo maivandrehetra ry zalako. Angatsy efa mila vany ny tanora kehitriny. Ary ianao angatsy tsy mba nihinana ka? Ora angatsy sy ny iny sakafo marainy iny ihany dia ataoko ampy any gazy roma. Miandry ny ataondra avy eo. Fa tena mbola matanjika ianao ty ringarakoto ka. Mbola mahavita ny asa rehetra ty atsako marina moa. Efa tsy toy ny talotsono ringazy roma. Zany ve? Hitanao reo tovolahy enina be reo tsy mamela hiasa mafy tsono ry zalako. Marina kosa miaso. Ny vatako nefa tena zatra ny asa mafy foana fa tsy tokony hijanjaniny. Manao kely an'izay vitako fotsiny mba apetsehana ozaka. Tena marina ianao ringarakoto a. Tena marina zany ka. Fa ianao io tokoa moa ve zao tsy efa misotro ronono amin'ny aso iresahako? Mbola elaela. Efa manahoana tokoa zao Ramatoa Cécile. Eny azo lazaina fa salama aloha izy ringarakoto. Tsara zany ary efa mahay miresaka. Radio Donbosco. Marina aloha efa miteny izy fa tsy mbola velany mpitsabo miresaka fa mahatonga farerahana ho azy ihany koa zany koa.
tena mampalahelo any nahazo any Cécile. Tena raha vehivavy tsara taresin'ny riharihatra amin'izay izao, lasa tsy afaka na dia hitsangana fotsiny azako. Nga hita ngarako to fa eny mbola misy fanantenana ihany kosa ny ozy ny dokotera toy foana aloha ny fitsaboana kosa hatramin'izao nge ko tsy mbola vola be foana de tsy tanysainy tsony zany rangatia fa zay asitra anazy aloha zao ny tanjony tena marony so aloha fa lahatokana ianao ringazy Roma na andovandreo aremby indray aman-drenao reo sao tena misy ilanao vola beko tsy hisahirana ianao. Tena mahafaly kosa aloha nefa lazaiko anao migarakoto manahirana ihany le tokana rangatia miady le sy mandeha rery ny tena sofa nisy an'iny lahatokana iny zay efa mba tena namako afaka iresahako sy fampisarako ny hafaliana sy ny alahelo tokantrano tena mifanohatra tsikako ya sivy mianadaby izao ohatra sivy eny fa eny sy mifanampy aminareo mivady kosa izy ireoko jereo le teny daby reto tsy mila mpanampy hafa mihitsy nareo fa andeha amin'izay aloha ngarakoto efa napetrako ao mivadinao ny karamanareo amin'ity volan'ity zay eny ary fa dia misaotra ringazy Roma ndefonje mivadinao dia miraha fahasalamana ho azy misaotra betsaka ngarakoto dia mandra-peona rakatia eny dia mandra-peo indray Jimia ahoana izay ry papa mahatoky an'se tsara lehilahy lehibe tokoa moa zao ka efa anakinana ndraikitra goavana zany mihitsy anako zay ne ho efa mananjanaka 12 taona zao zahy Cécile anala baky indray afaka taona vitsy soa aloha fa nieritreritra ny ampanao akory tato an-trano papa fa raha tsy zany toy izao ngambany mbola tsy afaka BBC akory ka isehany ery Jimmy tena mahay kosa fa nisy olana kely fotsiny teo noho ny reninareo tsy salama io akehitriny ane inoko fa tena milamina kosa ny sainse zao zany mihitsy ka fa hono efa anainga ve papa zao sa mbola afaka ory ray eo ngambaka fa teny fotsiny aho hoe eo se manara-maso any Cécile tsy anterana amin'ireo mpanampy ireo izy androany azony se ve zany zany ry papa ary ekeko amin'ny foko manontolo tsy alo amin'ny hevitra mama mihitsy afa mba ho faly amin'izay zao mama mahazo io fitaovana io dia afaka hivoaka ny trano izy zany mihitsy efa toninona oseny fa amaizany ho any ambanivohatra zany ve efa 10 taona zay tsy nandehana ny tany noho izy nararioko ka na izaho koa zany efa elaela tsy nandeha tany ambanivohantsika hita tsy efa lehibe dolo ve zay ry papa reo zanaky ngarakoto mpikarakara ny tany sy ireo fipitsika rehetra any ambanivohatra ny lahy efatra zao efa manambady zany ary efa mananjara fiefatra koa ngarakoto angatsy dia nasambatra izy hitangorona anjaza ry Jimia firy taona moa zanaky ngarakoto tsy efa antitra be ve zao izy iny 7 zanany ry Jimia zany ve efa antitra tokoa izy fa mbola mahavita asa tsara zay mihitsy aloha le mampiavaka ny olona any ambanivohatra na antitra aza dia mbola mahavita amin'ny tanangady ihany zany kosa aloha fa zao ry Jimia mieritreritra ny verina hipetraka any ambanivohatra mihitsy aho rehefa misotro ronono enoko fa asalama tsara ny reniny seny mipetraka any tsara mihitsy zany hevitry papa zany fa firy taona moa sisa 2 taona sady efa vita tsara ny lalana any ambanivohatra ka afaka mivezivezy amin'izay tsika koa papa fa maninona ianao Jimia tonga se sa maninona mamy tsy maninona izy ka to valaka be ny fahitako anao zany tena reraka fotsiny anaka tsy niasa mihitsy androany nipetraka teto foana satria tsy tiako hitan'ny reninareo amin'izao endriko sy poziko zaoko ahoana moa ianao ry papa ny tsy ho reraka tao anatin'izay taona maro tsy nilamitsaina izay tsy mandry andro tsy mandry alina zaza miteny foana hoe tena matanjatsaina mihitsy ianao miezaka fotsiny anaka valaka aina nefa amin'izao nery Jimmy ory papa aza kivy moe mbola mila anao foana ne zasy mamy inona no vitana mianaka tsy misy ianao papa mila anao foana ne zay dia matanja foana Jimmy zao zany zanako zany okizay aloha fa aza mangano anotra n'itsony ianao hoe eto papa mijoro eto foana isedrareo mitrangotsika ka zao aloha ary
ahoana ny fianaranao any ahoana? Mandeha tsara ka, ary aza matahotra papa fa tsy maintsy afaka baka e. Ary de tsy ela de anana tokoterina reo sy mama. Tanteraza irinao anaka tena tsara zany Fa ao mama aloha e. Sady efa isakafotsika zao de eto mitiny izy eno papa. Ka manahoana ringaarakoto? Iza moa ny anarany sy fa tsy tadidiko. Ny endrika aloha de fantatro fa hoe zanakinga Jérôme. Tsy mino fiantso ahy. Mbola zaza tokoa ny taty de zao vao miverina tindray zay mianatra. Ay, ao koa Ramatoa Cécile. Ao izy. Salama tsara izy fa zao vao afaka nentina tatina de fa ela aza no azo le fitaovana fahamivezivezy. Tena afaka mandeha rery tokoa ny Cécile ny filazan'ny Jérôme. Efa laza lavitra ny heringaarakoto ny fahaizan'ny olombelona le. Bokotra kely zay fotsiny ny sindry mama de afaka mihetsika le sizy toerany. Ny findepsy roa afa-tsy midina totohatra ihany tsy mety. Tena hijery ny Ramatoa Cécile aho zany. Le roa eo aloha nareo fa hoany an-tanàna. Reo doro zany ny zanakingaarakoto. Izy daholo reoko. Angatsy efa ho fivelomany amenakavy mihitsy ny asa nomendrainao azy. Tena mahafapo amin'ny papandry iny ny fiasanao ringaarakoto. Tsy mila manolokafa anao izy. Toy ireo pelantanany araka ny tokony izy mantsy ny vidimokatra sy ny vidin'ireo biby fiompy rehetra mety. Aleo mandeha amin'ny tsy mifoana anaka. Nampianariko an'izany reo taranako rehetra reo. Ny karamana isam-bolana koa mitombo foana. Zao tokoa anaka tsy misy tombo ny fanaovan-dratsy ka mijoroa amin'ny fahamarinana foana. Maro izany ringaarakoto. Eto tanàntsika sary ry ny tanànantsika ty e. Zao aho vao tena mahita ny akantony. Andro faharoa. Jimia ohatra ny tokony mila fanavozana tanteraka ty trano ty sy ny velany manontolo Fa zao endriny mahatrano gasy azy zao kosa azo faina ry papa. Fa ohatra hoe ny ao anatin'ny trano sy ny rindrina no asiana fanamboarana fotsiny. Eny tsy hanova ny endrika ty trano ty zany anie zay. Farak'izay tenin'ny sety zay tokoa no zay ngamba natao e. Mamy efa tena faly ery iveriny hipetraka tiako. So fa etaona kosa misy isy fitainao anatin'izay ny fanamboarana rehetra averina ho trano kanto sy tsara toy ny atrano zay ty ilovantsika ty Jimia. Ohatry ny manonofo sady amako teto anakako. Fa manonofina hono ty papa e. Ifanentsika sikotaberany ty trano goavany ty hoe zavokeloko maro de maro ny arina. Maro de maro eo amin'ny firy moa zany papa. Tsy haiko fa maro de maro fotsiny moa ny eritreritro e. Papa andao aloha any amin'ny mama amin'izay ka. Ohatra hoe marina zany andao tokoa anaka raha izay aloha ny tinao. Makaina veringaarakoto. Sady makalikaliko eto ambony azy eto ako. Tsara zao ka teny ilaina mihitsy kosy e. Fa anao tsy de ampitoromasy aho alako. Ohatray fa tena natsiravina mpamosavy. Zany fa ono ringaarakoto. Hoe ahoana? Tena naharehany reny tokoa alina ary efa andro maromaro hatrany mpiatahana tito mihitsy fa inona ny dikan'izany ringaarakoto de asa reringa Jérôme fa de aza atao mahagaga anao tsony ny famaron'ny mpamosavy eto amin'ny tanànantsika tiako. Ohatra de tsy mety miova mihitsy ny toetsan'ny sasany ndray izany tro filalaovana mody anie no mampivoakalina toy ireny ny gaty fa ono mbola ao foana ve dady lampymasy amin'izany tetaviny seho aizy izy ao izy sy ny taranany koa nge mandidy azy tena zany sady mahalaza ho mahavita zavatra ho le zalahy zany fa tsy mba nahasaroka anay manakavy no hany fa zao ringaarakoto te resaka aminareo mivady aho nefa
raha mataonao moa ty izany tsy eo fa lasa ny atsena any izy ianao toko raha riva mihitsy izy vao tafaverina ohatra sady makany am'le raha vavy na anao tsy de salamy efa resaka ina moa de azero ka leo avy de lazalazaiko aminao ihany ary efa mifanekena mivady ihany koa moa izy ty fa ianareo mivady ny sisako zava-jatsy de fahita firy moa izy ty nefa voatery zay mivadiko ka tsy maintsy amboraka aminareo azy ihany ko ary tena mangavy mihitsy ty ampiandohana raha mba azo atao ringarakoto efa inona loatra zany ringazero zao le izy hoe ahoana hitanao zao fa efa mandroso amin'ny fahalebiazana zay mivady ijimino iny mbola akatoko ny fianarana mafy initso afaka dimy taona eo vao vita ny fianarana dokotera mahatsiaro vitsy loatra zay ringarakoto mahatahotra mihitsy aza hoe so de sanatria ho lany taminganako aza de miteny an'izany kosa ianao ringazero ka te hisoloka an'izany de meloha zay ka de tsy atao an-tsaiko ny hevitra nolazaiko tamin'ny Cécile zay tena nanaiko tokoa izy hoe ahoana moa le hevitra nytsiry ka izao hoe taminareo menakavo no nalehan'ny saiko voalohany ianareo tokoa mantsy to karazan'olona maro taranaka ka afaka manome ireo taranaka maro reo reo ningarakoto andao ry ifanaraka tsika aleo mba alay mikala vavitokanareo iny de alefa iaraka amin'ny jimi any arivo zay takalo ny tadiavinareo tsy maninone alefa any atao inona moa izy zany zaza vao inona ambe folo taona ngeka alatokany ka ingarakoto taranaka reny tadiavinay mba hoe hiteraka ho farafahakeliny amin'ny jimi izyko avyeo afaka manambatolokafa ihany izy ka zay koa no miantoka sy zay hovadiny aveo azonao ve zany eny mahazavo ampy tsara aloha ny tianao ambara rehetra ringazereo raha za manokana aloha de tena malahelo anareo misotra anao ka ary hitako fa io favitsy hitaranako io maneranao mafy anao azany moa tena izany tokoa ka ianao ve anaiky veloha ianao eny tsy maninona fa mahafaly ara hoe misy taranaka iraisana na izany kosa aza tsy maintsy mbola iresaka amin'izy mianaka any marina zany de misaotra indrindra ningarakoto zay ary fa andeha monjy kely any vato koa aloha zany ko andao ary eny toko mandrosoa inareo mianaka mandrosoa de mipetrapetra orasoa mba hitondray ronono sy mofo aty de mahazo toerana tsara renareo mianaka misaotra ary maninona ny tsy miteny mihitsy tindry izy moa no fiantsondry teo saloy raha tsy nahazo azy io zay ngamba mbola ny ampy foana nisandraza zay tokoa moa izy tokoa zany no zandry indrindry fa tena tsara tare mihitsy aloha izy ty ary mba am'resa moa akiry salomo izy teo eny izy indray aloha efa tsy be te mihitsy hatram'izay asa hoe fa angamba am'le valolabe ny zoko ve de tsy mba misy iresahn'ny firy sa ahoany mety marina zany ringarakoto ndray misaotra rasoa de akatony io varavarana mandeha ty io zafady aza misy manelingelonanay ty mihitsy nareo aloha de nisy nanaraka anareo taty zany reo mpanampy tany arivo saika eo nanaraka anay aty daholo izy rehetra hatramin'ny mpiandro tanàna fa izy voavavy ihany no nentinay fa ny mpiandro tanàna menakavy ny angavianay janona fa izy reo nefa nitokisina hatramin'izay kosa ringarakoto fa tonga eto zay mianaka momby indresaka iny azereo raha matoa moa tsy afaka nandeha eto fa mikarakara ny sakafo mpiasako eny resaka efa vita no entinay eto eny ka de lazao ariko raha toa moa tsy mifanaraka amin'ny eritreretinay de tsy hampiovana inana inony zay fa hitady lokafa kosa ndraiko efa tongotra mbiandakana matsy izy ty ngarakoto eny samy miara manaiky tokoa zay telo mianaka efa nolazaina tamin'ny salomo ny antony anaovana an'izao de io izy na naiky ka ono moa very saloy tena manaiky tokoa ianao fa tsy miterena fotsiny ka tena manaiky tokoa ka amiko matony ekeny dada sy mama de tsy mikendry ny avo izy ireo fa de ny aso foana tena misaotra anao anaka de raikitra zany ko
eny tompoko. Ka ho tantinao ve ny tsy ahitan'ireo ray aman-dreninareo mandritry ny fotoana elaela kosa ry Saloy? Fa tsy afaka mandeha aty an-tanàna mihitsy ve zany tsy hoe zany fa mety isy fotoana lavalava kosa ne mety tsy afahanao aty zany hoe rehefa hitaiza kely ianao na hoe bevoka izany tokoa ka ona ry Saloy mety aminao ve zany fa tsy mety ve raha hoe miakatra ny dada na mama? Azo atao re anake, azo atao ka de Rovina mandeha ka milaza ho avy aty Jimmy amin'ny sabotsy zao de rehefa miverina izy de miaraka aminy ianao fa izao aleo hijanona ho antsika aloha zao resaka zao zay raha matovady kokoa ny teny hoe aleo hijanona ho antsika aloha ty resaka ty zany mihitsy ka fa nareo zokony Saloy aza tsy resahana aloha hatreto ay tsy resaka inona amin'izy ireo azy zany ka tena niova endrika vetivety mihitsy any papa ahoana lasa tanora ve ry izy tena dioviny rivotra madio taty ny endrika anaketry ny firotorotona atao iarivo avy aloha isy petraka eto akaiketo avy aloha fa misy inona indray papa misy inona tokoa zao eny tsara resaka efa vita amin'ny lamy izy ty Jimmy fa isesisa no manaiky fa inona ary zany ho lazainy papa zany fa tsy azoko zao Jimmy teo maro taranaka ny fototro zao ka nahita hevitra izay sy nyrenise nanaiky koa raha koto mivady sy Saloy zanany fa vonina ny metaranaka mialoha antsika mialohan'ny tena hanambadiny sesy terahany sainy arinany zany Jimmy tena vo maika tsy mazava amiko ny resako papa se tiako zao Jimmy matahotra izay mivady so sanatria olona ny tamingana na koa tsy hay mety ho fotsiny ohatra ny zaza teraka izay ho vadiny sehany arinany ka de nitady hevitra aloha zay mba ho maro ny taranaka de Saloy zanaky ngarakoto no alefa iaripetraka amin'ny any arivo mba hanome zaza ho atsika azo ny sevy zany roa aloha no mifanarahana avy eo afaka manambady izy mazava amin'ny sevy zany ohatsay papa rehefa zay moa fantatra rehefa mety tsy maninona fa firy taona moa zany izy zany ohatrany hoe voenina ambe folo taona anala BBC amin'ity le retsy de ahoana zany papa Jimmy no isika de vonina ny amoy zavatra maro reo fianakavian'ireo indrindra izy Saloy ka aleo tsy atao atsinambiny zany tsy isika indray no andana anikeo ka zany tsy hoe mandany teninao fa mba manontany ka raha tomoka ao anaty fotoana foy de roa mizaza de avela izy afaka hianatra raha mbola mazoto tsy hoe zay rery moa zanaka vaviny ngarakoto ka zay mitenenako teo hoe namoy zavatra maro raha koto noho ny fitiavany atsika sy mba ho famalina ny soana atao taminy ay ve tonga de ara-mody amiko zany izy amin'ny landy efa miandro fotsiny ny angany sena izy zao zay andro fahatelo ato ny efitranonao jereo tsara fa tena madio mazava zao koa solo fa misy anao vony roako le mpahandro sakafo tato fa tsy mahay mahandro ianao zany ny solony ato ianao ve zany eniko tsara ka de tady dio tsara foana koa ny resaka nolazaiko teny ambony fiary reny anome taranaka fotsiny ianao fa tsy hoe sipaoko akory navadiko zay eny dadidiko tsara reny ka de Rovina moa zany no ividy akanjo amreto volany mengy azy iro amreto aleo fa ho teneniko mivady mimpiandro tanàna hiaraka aminao rapitso savy iverinao hoe za mitantana anao iteto magazay tsy hoe ianao nitantana fa araky ny teningy azy iro ma hoe ianao nitondra etsena manomboko zao koa aza mitany isa zay tenin'ny papa sy teninizy fa za sy ianao zao no eto ny teniko zao no arahana mazava mazava tsara anao na be zany fa andolo hidina androko anao ny lakozia io ny lakozia jereo reo fitaovana rehetra reo
tsara daholy hainao sa tsy hainao ny ampiasan'ireo fa tsy hoe tsara be daholy e. to tsy ho haiko avetrany aloha ny fampiasana andreo fa mila ampianarinako. Ka viara jereo tsara ny ataoko fa tsy tia mamerimberina a. Mba ataovy miadana aizako azy tsara e. Zao ary aleo aloha tiano ataoko voalohany fa tiany moramora. Eto ty volany io ty de sokafy tsy frigidaire itsy misy paty io. Ay fampianarana avy hatrany ty fa tadio tsara reto. Mila lapoaly koa ndreva avy eo de jereo tsara amin'izay. Fato ela be ndry ary toksitina be ry tony fa nisinina mahasorena mihitsy le mpiasanay vaovao. Tena vendrany zany raha olona toroana fa tsy mety hainy daholo zay atoro azy. fa nitondraka izy avy any ambanivohitra reo zany ianao. Vao niteny tamin'ny papa hoe nalefako le tao dia nangalany ankizy teo tanàna avy hatrany fa firy taona dia efa niasa ve? Enina ambin'ny taona sady toa mbola tsy niasa akory. Tsy ireo amin'izanyko dia mahareta zany manoro azy sady ny eo amin'ny la fitaovana ary fomba daholo. Aleo aloha aretana tokoa fa rehefa mahasosotra ve tsy aterinany io fa hoana tokoa moa le resako taminay iny. Aleo fa avidiako merci fa zao koa Jimmy misy anniversaire. Chérie aza dia tia an'ireny lalona an'ireny foana ho an'ireny. Ndray la ka namako be ngely izy ary anatrandro zareo ny atao fa tsy aty ivelany. Fa naman'la izy zany Zito no anarany ary voatonga eto Antananarivo izy hianatra tiako dia anniversaire ka nanasantsika izy. Fangafa tany sady ka nolazaiko azy angeny fisiny la chérie fa lahitanao izy ka hoana raikitra tsy mianatra izay raha riva fa tsy nalaza ka maninona kira mandeha moto fa maninona mihitsy ela ty itsena koa ve dia kamoka sady amin'izay lazako sintona ka lasa be atao be aho tsy aty ampianarana tsy ao an-tranoko. raha izany aleo ary fa ho ampiko elahy ny amin'inona ki ny amin'ny lafiny rehetra. Ny fianarany laza manahirana be an'laka hoe amampy fotoana toinona moa zany nanaovana an'izany. ho hitany lahy eo fa andamina fotoana sady mampalahelo any olo tiako. Misaotra ke malala raha pitso tonga dia aty ampianarana fa tsy akako ve zany elahy. Chérie ekeo moa hoe tena fizaka be ngy iny ariko mba tsy hifandirana tsy tiako mantsy ny fanditra amin'ny malalako. Merci chérie. Saloy ahoana firy minitra moa zay nidirako teto nefa tsy nivoaka atao an-dako zita anao raha tsy natsona. fa mila mivoaka koa ve azafady ary ka tokony voaka aiza moa no alalanao na hoe mpangalatra ny miditra ao dia tsy ho hitan-drabary eo mbavahady ve? tena mahatsiravina mihitsy ty manompoko zao vao miditra eo dia tsy maintsy mivoaka ao an-dakozia ianao. rehefa ianao rery sa zay rehetra miditra eo? Tena aza mba vendrana toanao io ihany mahatezitra mihitsy. Inona zao masaka ato? Enompisanana ka dia natao matsatso sa natao matsiro ka tsy haiko izay fahatsapanao azy eo am-pihinananako. Aso aty fa mahatsiravina tsy miverena kely fa misy inona vehivavy tsy misy ilana azy efa ny sisanao no aniko. fa ahoana ka sisako zany no anao ka ahoana no vilira ihany ny eto ambony latabatra fa ianao tsy efaninana vehivavy mahatsiravina mihitsy ty. ka ozy mamanay hoe ianao ony tsy maintsy misakafo aloha dia zay ambiny eo no hoaniko. androany aho vao nanomboka tena nahandro sakafo rery dia nataoko zaniko. Tsy efa niteny anao fa ajanony daholo zay resaka tany ambanivohitra tany efa eto amin'ny vily ianao zao. Ndeha alaivo ny vilia dia miara-mihinana eto. tena tsy mitovy toetra amin'ny rainy mihitsy Jimmy. raha tsy mifankatoavako any dada sy mama dia tsy nijanona teto intsony aho.
sy ny zito dia izy indray ny Jimmy. Faly mahalalanao ary za koa toraka izany. Zito tia ny cadeau anao avy aty amiko sy Jimmy ty. misaotra betsaka mandrosoa aloha mandrosoa. Sirio tsy mijanona alina ty Mbio indray ela trano efa tsara mpiambina io. tsy maintsy mody ahy sady alahady ange rapitso hoe afaka makaina tsara. Kiseria tsy mijanona tia mihoatra ny amin'ny 7 alina fa fantatro fa tsy dia tia mandindia. Inona koa fa tsy mbola atao ohatran'ny mpapanao ihany na dia efa ny ambanivohitra aza soreo. Ka efa fantatro zany nefa dia mbola terenao foana nge ahy. Ka sao dia mba efa niova ianao. Tsy miova rehefa mahazatra hatramin'izay Kiseria dia tsy hifoka mihitsy koa fa tsy hoe rehefa tsy ho papa sy mama dia hifoka tiry. Ekena Seria. Fanga andeha sady Jimika? Andeha izy Zito miala tsiny Zito. Tsy olana akory zany tsy maninona fa mbola be koa nge ny fotoana ilany. Zay ane ho ahy Sandra mbola hijanona ianao. Ka zao nge vao manomboka ny fety ry Chérie. Sandra tsy miova mihitsy ianao tika. Sandra ndray dia tena mpakafidi mihitsy hatramin'izay nahalalako azy. Tsy maninona fa teriko Sandra rehefa te ody. Mahatoky asehany amin'izay dia tsy tana mihitsy Chérie vasivasikanjoko izany rapitso. Zay nahazo bandy bokosy mihitsy nge ianao ty zany fa mahagaga mihitsy nge tsy nahampisipasianao ty. tao le finamanana no tena efa nanjakako voavaly sy folotaona nge tsika dia efa miaraka foana tete mikareny sy tety sy tero miara-mianatra. Ary andao hiditra andian'izay fa tsy fa hono aloha tsy sary-piary ny daly iny dia izay indray zao no tsy haiko valivako. vao maika mahay mandeha be andriko haitsika daholo ny dia rehetra ka zany ela koa aza mahay mandeha be tiako be mihitsy zany. fa mbola maninona eo ianao miandry anao ka andeha matory amin'izay fa efa tonga ahy fa tsy sakafo anga ianao. Efa voka dia mahazo misakafo rery ve zany hatray fa nga mbola tsy ninany ka minana ary dia tandray madimy manapika ny jiro ie dia viaiza zao andeha hisakafo aloha fa tena efa nona be mihitsy ka tena nona ka nefa ve dia ho laniko daholo reto tsy mihitsy hihinana andreo rapitso aleo ranga hohanina zay lany ho simba fotsiny eo ndray ka ho loza sady Jimmy tena tsy tia manary hanina zany. fa iny ty mbola mibomoka be ty ka marary be ny kiboko. Marary ahoana? Manaikitraikitra sombo vadibadika be. Eo aloha jerena. Ay moa ianao dokotera tokoko eo ary jereo hatray to misiriziri be nandosa ny valana. Ka tsy nanao an'izany. Inona fotsiny zany fa nanomboko ovina io dia varaina teo. Zao manomboko zao rehefa taraiky be vao tonga ohatra hoe amin'ny 7 hariva dia efa misakafo ana. Ka laniko daholo koa neny ny anjara sakafo tokony ho antsika tao Zah io zany ny tena nahavoanao zao ry Saoloa na dokotera azy tsy te ahitanao arary toy izao tsy ho sahirana aminao eto mantsy ny fianarako azy efa manahirana be eny aleo rehefa tsinankanina be tsony amin'ny manaraka inona moa zany fa tsy maintsy antso mivady ny gardien zany ianao rara azafady re.
andro faefatra. Oay Sandra, totaitra be fa nanina ny tsy miantso e. ka niveriko fa mbola natory azy ianao io fa saika hoeza Antso vadin-drabary fa marary le mpiasa vaovao. fa naninona hoy za nefa saika mpianatra azy. Andraso vetivety aloha e. ay Jimmy, tena ho sambatra raha tanteraka hatramin'ny fanambadiana nenay. Radio Don Bosco. Lehilahy tsy mampiravina, tena tsotra sy matotra. Andao ary mandrosoa e. Dia roviana indray izany vao tokony ho aty hampianatra n'izany mpiasa vaovao izany. Raha mazoto amin'izany tokoa moa ianao maninona e. Fanititiako fotsiny e. So eto papa ny tonga aty ianao nialady toy izao. Tsy maintsy miantso aho ka rehefa misy fotoana. Zay mihitsy. Andao any ambony fa vao nomboka nadiora matozety e. Andao ary. Tsy reraka ve ianao tiry Sandra? Tamin'iray ora nge izany nateriny Zito ka no reraka ve. Sarika be kosa le namanao a. Zito indray aloha dia izay mihitsy. Saloy Gaziro, manahoana ianao? Manahoana daholo ny any an-tanàna rehetra any? salama tsara daholo anaka fa nareo aty manahoana ka? Toy izany koa ka? Andray tena lasa dongadonga be Saloy a. Sady vao maika misy endrika tsara tarehy mihitsy. Ka mba ny any an-tanàna amboatra volo tany amin'ireny coiffure ireny a? Ay, tsara kosa izany anaka. Fa hono ahoana ny fiarahamoninao sy Jimmy ato ka? Milamina tsara ka? Ay kosa. Ohatry, fa maninona ny dinianao tsara toy izao ry Gaziro? Tsy misy inona ka. Fa reto anaka. Reny aloha misy vola hividiananao izay tianao dia izao miara foana amin'ny Jimmy rehefa hiantsena sao dia very ihany dia izao koa za moa tsy afaka hijanona ela fantatrao tsara ny antony mitsidika kely anareo fotsiny aty dia mba roviana ho dada sy mama vao avy aty efa malahelo azy ireo azy zany. Raha ny asa aloha to tsy hamela azy ireo fa ho teneniko ihany izy ho akaty matoky ianao anaka fa ahita azy mivady miaraka aty ianao amin'ny sabotsy izao zany Saotra betsaka ry Gaziro ma. Tonga teo papa. Ie. Dia ahoana ozy izy? Mitsidika fotsiny izy ko, maika miverina. Faly nahita fa salama hono ny aty Dia ahoana ny lazainao taminy ka? Ny angavy azy aloha hoe mba asaina mandeha aty ho dada sy mama fa malahelo azy ireo dia tsy haiko. Ohatra ny zaza mbola inony ka hoe dada sy mama. Dia inona koa izao ny tato-bolana tany amin'ny papa tany? Tsy nanao tato-bolana izany tsy ho lazaina anao tamin'izy ny telefonina anao vera hoe nisy an'izany. Ianao ary efa nilaza fa izay any ambanivohitra ao ka hoaniko dia ny aty koa ho aty. Tsara rehefa mahay mampiatra lesona. Dia izao koa fa adio ny mampiantso ny ray aman-dreninao mazava. Dia ahoana re izany nefa ne amin'ny sabotsy izao no hoe alefany aty dada sy mamy. Ka ny amin'ny manaraka ny tsy atao tsony mazava. Mazava. Fa ahoana indray Sandra Misy fianakaviandry zareo ny tonga avy any ambanivohitra dia tsy afaka makany indray tsika. Dia tsy afaka mivoaka koa izany ny adala? Izay mihitsy. Tena tsy azo koa izany fa nahoana moa ianao tsy avela ho hitan'ny havany ka? Matotra loatra nge ny seriako indry Zito ka manaiky ny heviny koa aho hoe fianarana foana aloha. Dia rehefa vita ny fianarana eo amin'izay vao ampafantarana ny fianakaviana hoe tia ny olo tiako. Ohatra mety any aloha izany fa ahoana tokoa ela ty ny amin'inona aloha izany? Zaniko mbola tsy mahazaka sipa foana ve? Aleo andeha milamina amin'izany fantatrao ihany angery Sandra ny sipa amin'izao fotoana izao tsy miainga raha tsy vola. Zay mihitsy sady tsy vitan'izany ihany fa
maloto fitondrantena loatra ny sasany tena makivy fa ny tany mahajanga ve zany lahy dia tsy mbola nanao sipa mihitsy ka eny nisy ihany fa tena hoe sipasipa fotsiny fa tsy le tena olo tiana matotra zany nenesi Jimmy zao tena tsapako fa tena matotra be mihitsy mifankaty be zay sady manaja tena hatramin'izao izy tena marina ve nefa vitsy angeny lehilahy ohatr' zany amin'izao fa ndrivy mo efa niaraka tamin'ny lehilahy hafa talohany fa tena tsy misy avaratra mitoetra ny Jimmy mihitsy ka dia aza medaladala tsony ary ianao fa efa mahazo bandy milainga zany fantatrao ihany za hatramin'izay ka nahoana moa no efa sendra zay tsara indray vao edaladala asako sady izy iny angery sy to tena be vola be mahazo zay rehetra ilaiko sy dia daviko mihitsy toa ohatrany hoe lahatokany ny edala iny sady mpanan-karem-bery zareo manana orinasa ray ety arivo manana ferme goavana be koa any ambanivohitra dia manana trano efa ho valo ondry zareo fanondrony eto arivo tena nahazo aloha ianao ka dia milamina tsara fa ndao zany tsika fefa tsaraikitra ihany no any amin'ny Jimiko ndao ary sady mahita le Radio Don Bosco. Allo, fa ahoana indray? Ka miantso fotsiny tsy misy olana. Tsy misy fa mbola izy ianao io Ifita akaiky ny vavahadinareo? Avy dia midira raha fa ato amin'ny efitra fandraisam-bahiny inona zao no ataonao ato? Mbola manadio lakozia fa misy ilanao tsy zao fa rehefa avy eo manao ny série manahoana ny malalako ary to falifaly be ringy lazany ka mahita amin'ny malalako ve tsy faly ary izy to tena tsy afaka tampoka izy zany nisy nalehany izy sy mamany ary aiza le piasanareo izy mihitsy angeny tena antondihako aty ndray kosi fa tsy zavy enao ary reny voalohany dia izy ny faharoa saloy saloy ahoana tompoko avikely aloha aty ay misy vahiny manahoana tompoko manahoana kia sondrahaka iny fiantsoa atsoy fotsiny amin'izay ka zao saloy izy n'olo tiako mbola tsy nampahafantariko amin'ny papa ny fisiny fa miandro fotoana ka oka tsy hipetsam-bava amin'ny papa ianao raha tonga aty izy ka hoe misy vehivavy entiny Jimmy ato elahy kosa dia masika fiteny be loatra zany ka zao akiry saloya raha tonga eto papany Jimmy dia aza miteny aminy hoe nitondra niditra teto Jimmy zany rehefa zavatra tsy azo tenenina zany ndray dia tsy ho resahako fa aza matahotra nareo roa ka inona no arosanareo ronono sa ranom-boankazo ronono mafana entina sahina ny enina ataovy an'izay ronono daholo aky saloya ay vetivety fotsiny ary ory Jimmy ninny ary to tonga mampite hanongotsongo be ho ary piasanareo fa nga dia tena tendakanina be mihitsy ka izy aloha dia zay mahalany varaka apoka sy tapany sy akoray anginy marina ve tadidinao le tamin'ny ladina atongavanao teto dia hoe narary izy nylehitra n'izany dia nararitsy ty filazanao azy kosy aza mena tsiny rehefa tendan-jaza mitombony azy ary sady tsara tarehibery izy no tena madio aoka izany enao nga ahoany laha ny vidianany akanjo nge ny karamany reto ary dia mahazo to za ngamba mbola hanao lakozia fa dia mahazo to nareo roa sady mahalala fompo ty izy zanaka ambany vohatra Odie ay Sandra za ihany akia inona no masaka ka vohikarakara loka mihitsy dia efa hainao daholo ve no mampiasa an'ireto fitaovana rehetrareto tena mbola tsy sahy teny aloha hoe tena haiko tsara mampiasa an'ireo eo ary fa nampy anao marina ve
Tena misaotra Sandra, tena mahafinaritra be anao a. Enao koa aza mahafinaritra be anahy. Hoay, fa to safisafonao ny takolako. Andray, ka tsy tiany saloy ary ve ny ataoko an'izany? Radio Don Bosco. Ka fa ohatry nagaga fotsiny. Ary ay lava be ny volonao ry saloy. Ohatra, nivoraka koa ilay saron-dohako ko. Tsy navela mamana nanapa-bolo izany mihitsy ange ahy. Sady tsy tiako koa ilay manapa-bolo ka. Hitany saloy. Satroka baky anaovana fa malama be ty saron-doha ty a. Nefa ny volonao sady matevina no malama raha teo. Aleo fa hividy satroka ba zany ako. Fa mananjandry vavy ve Sandra e? Manana ka. Roa vavy ny zandriko dia 10 menada zay. Ay, zava avitokana. 7 menada nefa izay. Dia lehilahy be daholo zany. Fa eo fa sady karakara amin'izay tsika e. Dia atoroko anao daholo izay tsy hainao rehetra. Dia misaotraka i Sandra. Faly be ara tonga aty foana ianao isan'alahady na dia hoe isan'andro azy. Izaho kosa dia isan'andro e. Tsy afaka mihitsy ary rehefa andavanandro fa mianatra. Alahady ihany. Sy rehefa hoe tsy tokoa i papany Jimmy. Inoko fa tena tsiro be ny sakafo ato fa efa olona roa no mikarakara azy. Andana aloha ianao milalao fa rehefa masaka ny sakafo atsony. Kiraty zazakely izy ko hoe irana ilala. Ory saloy a, ary misy fandaingana roa ny takolakao. Jereo fa hita be mihitsy rehefa menao. Ka misy fandaingana roa toy ny io daholo koa nge izay zanaka dadanay satria izy koa nge misy. Zany? Ie. Fa tena manendrika be anao le izy ka. Zany. Vao maika manome hatsarana anao. Andro fahadimy. Sandra, natri fa hoaiza amin'ity andro ariry ha? Ividy ranom-boankazo etsy amin'ny épicerie etsy. Ay efa tonga ianao? Tamin'ny 10 ora teo vao tonga zaiko. Fa ahoana aloha? Ahoana ozy izy tsy gaga ve izy tsy nahita tampoka? Nanontany tokoa izy fa nolazaiko ny tsy fahafahanao tampoka. Fa tena nafinaritra lesy ny ambiance tany a. Fa ahoana aloha e? Mba tatarao moa Sandra. Dia nisy an'izy avy koa. Nisy an'ny saloy e. Le mpiasan'ny zareo iny. Fa miara-ndrevy taminareo koa ve zany mpiasa e? To fomba ny zareo miara-misakafo amin'ny patronko. Marina ve zany Sandra? Sy mba ohatry ny anay aloha zany. Tsy ny anay koa aloha e. Radio Don Bosco. Fa nafinaritra nisy azy fa raha elahy aloha nahita an'izay sipa kely zay a. Le hoe mpiasa ve? Fa tsy tory mpiasa ireny ny fahitana azy ka. Fa sady donga be zany a. Ny tsara tarehy. Mahay mihaingo ihany koa. Ka mitantara ndry dia ohatran'ny tiako hita fotsiny izany ko. Raha tsy misy miakatra tiany any ambanivohitra dia hoanitsika amin'ny herinandro any. Tena andeha mihitsy ana misy lakana azy. Ohatra tsy ato moa no hividy jus. Fa saika hoe zay lahy. Hividy mo fa tena noana ako. Ny sakafo tsy mbola masaka. Zany efa zany mbola voko foana. Mahasosta. Zito mipitra tsara ka. Fa ino ty manaitra be ty e? Azafady raha nanaitra anao aho fa efa ela be amantsy nahatsikaritra anao ny tanondrika be teto dia mba te anontany aho fa hoe misy inona re? Mandehany ianao matory e, jereo lereo. Eny efa fantatro fa hoe amin'ny 10 alina nge zao e. Fa misy olana ve? Fa maly anga ianao sy Sandra? Ny lay afahanako azy no mampiasa ny saiko eto nefa tsy te handany tenin'ny papa mihitsy a. Tsy te hampalahelo ny ray aman-dreny koa e. Dia raha fantatry Sandra tokoa moa hoe tena atom-pisiako eto dia mba ahoana re? Zangy tsy mieritreritra ny anafina marina aminy e. Saingy tsy mbola zolo no amborahako an'izany. Vehivavy misaina tsara mantsy Sandra ka
enoko fa azo tsara sy tsy amymetsy ny mpivahatany amin'izao toy zavatra zao. Tena zazavavy mahafinaritra tokoa aloha izy na azo olo tena tsara toetra ianao ka tsy fa manao ko mantsy mandaingy tafalatsaka amin'izany ankehitriny ka tena mikorotana mihitsy ny saiko. Jimia, aza dia mampiasa saina be ny amin'izany a tsy ho fantatry sandrana oviana mihitsy ny zavatra fiantsika satria olombitsy angesika mahalala an'izao ary olona tsisy hitatitra aminy mihitsy. Raha tsy hoe ianao nga ny tantara aminy hoe amin'izay fotoana mety aminao izany tsy haiko. Eny ezaka tokoa andamin-tsaina sao dia isy fiantraikana amin'ny fianarako ny fikorotana-tsaina fa zao ry saloha dia tena vonina ny tsy tantara ninina amin'ny sandra ve ianao? Fa inona mahalasa saina anao ka eritreretanao hoe lasa zavatra aminy ka ianao sandra mantsy to vetivety kely teo dia lasa mpinamana be ka sao dia rehefa ela mifanara-tsaina be nareo ka tsy hatana tsy ambaratelo tsony ianao. Matokisa ianao ry Jimmy fa tsy hivadika amin'ny fanarahana kosa. Matoky avy ianao? Eny atoky ianao ary mandehana amin'izay matory fa izaho mbola hianatra kely. Eny ary. Radio Don Bosco. Papa, za tokoko. Manao ahoana ny zanako? Salama tsara ka. Nareo no manao ahoana? Salama izay ka. Asa na ho farobe zao sena manao ahoanako. Fa ahoana ry papa, misy inona? Miakatra kely ity ny renin'isy. Zany ve? Atao ao an-trano ve zany mama? Ao izy ka. Ka hita mafy an'isy saloana izy. Ndray zany hafaliako marina. Tia ody zao dia zao Ondray. Fa mifiry no mirafy seka. Afaka adiny roa fa fiatoana kely fotsiny ene zao Ary fa nanino iseny tsy mitondra fiara efa elaela hozy saloiko. Ohatra amin'ny mahatsiaro reradraraka tato ato dia naleoko mandeha taxi. Zay mihitsy ny nandehanako aty hitsena ny seioko. Tsy aleo aloha mody papa fa aleo fa andeha taxi ihany aho zao Eny ary fa hoana ry Jimmy. Milamina tsara ny eo aminao sy saloha. Tena tsy misy olana mihitsy ka. Dadio fa zazavavy kely mahafinaritra tokoa ny izy iny. Tsy napoziko lasa miresaka be izy. Tany ambanivohitra zany ane ka zara raha miteny iny kiala kely iny. Fa diso miresaka be indray izy ao Hitako ny tsy dia mahazo aina mihitsy izy eo amin'ny Cécile. Fa ahoana? Ka te resaka be amin'ny Cécile izy nefa ny renise moa io tsy dia afa miteny firy io. Dia izy mantsy azy hoe tany saosy lazao fotsiny izay tiany ho lazaina aminy fa manaiky izy rehefa misy tokony ekiny. Me izy raha misy zavatra mampime azy izay lazainao fa alery izy ny teny an'izany ako. Papa, zay fa hiditra amin'izay aloha Eny ary dia rehefa avy eo zany zay Fa hono ary Jimmy. Lasa izy le mpandro sakafo iny ka. Efa ely ny lasa fa tsy tamana angambe. Ka nahoana seny tsy niteny hatramin'izay dia iza zany zao no mahandro ny hanina hoaninareo ato ka? Zako. Ka tsy mahazoazo an'le misy mpanampy sa aloha dia zay no tsy nitadiavany intsony. Jereo fa miketro ny endrika ny renise dia saloha ve zany no manao ny raha atao trano nahandro sakafo ny tena ataony fa hifandrombonana ny fandiovana ny trano. Hitan'se fa tsy manaiky an'izany ny renise tsika raha mbola mila mpanampy ray sa tsy zany raha matoa? Eny mihitsy ho ka vita ihany eny izy ry papa sy mama hatramin'izay aza manao an'izany tsy mia tsy hanao raharaha mihitsy no nangalana ny saloha aty ary se koa tsy mahazo manao raharaha zany fa ny fianarana no ataovy. Hitako moa teo no taraina ho reraka seko. Raha ny hevitro kosa aloha dia hoe aleo ataoko ihany ny fandrahoan-tsakafo ngamba dia amin'izay mantsy mba ho tako na hoe mba tena antom-patongavako eto hitan'ny papa zany teny izay tokoa no tsy tato an-tsaiko. Eny misy fahamarinany tokoa zay fa izao ny fandamina trano dia teneny ny vadin-drabary so mbola ho vitany ankoatra ny sasalamba kosa aloha zay ara no atao fa ianao saloha aza manao raharaha mavesatra zany ntsony aloha fa dio mihitsy ny mibata zavatra mavesabesatra ireny dia andraso Jimmy raha misy tokony atao amin'izany mibata vilany fandrahoana laoka io ohatra
mahafesatra ihany manko izy io. Ahoana ozy ianao ry Cécile? Ie, siny ny sinoentina any amin'ny dosiko io iny marina tokoa zany, na ny sinoentina any amin'ny dosy aza dia iseny manatotra an'izany ry Jimmy. Eny ataoko zany. Ahoana mama? Mba mandeha mitsangatsangana ve ononareo hoe? Rehefa alady tsy mahty amin'ny papa. Mampalahelo ty Jimmy ty ka. Lasa tramindaingy. Na za koa aza mety ho tratra eto matsiro ve ny laoka? Adraizie tena matsiro tsara ka. Sahoana ry Cécile? Faly riziko. Tena matsiro be ny laoka misaotra kia. Ay. dia hiverina amin'ny teo aloha indray ve izany sika roa e? Tezitra ve malalako? Fa inona aloha zany taloha zany fa tsy azoko ka eto arivo indray nge izao ndray aman-dreniny Jimmy dia tsy afaka miaraka amin'ny valapatra indray izay roa. Sandra, tapabolana ihany ange zany. Ina mofa manaiky foana zany chérie. I Sandra ange io ry Jimmy zazavavy be fandeferana no be fitiavana. Nahazo aloha sy nahazo azy. Tsy misy atakaloka anao moa chérie. Amoa efa fantatra dia afaka mihodina kely ve tsika? Tsy aloha ve hatreto e. Tsy maintsy mody aloha fa raha mbola hinana pizza ry Zito aloha ataovy ny komandy. Tena miala tsiny aky malala. Zany Zito mbola pina pizza sa inona? Ohatra ny tsara be le izy teo Pioray ary. Jimmy tsy misy tokony ilanao tsiny. Efa fataotra hatramin'ny ela tsinona le zavatra. Misaotra chérie. Mahazo aina mandeha an'izany teninao zany zany ty ampiasaony karta ve? Tsy misy vola ntsony aty. dia izay lany amin'ity eny zay fa lasa zay ry Zito. vasivasy zany kanjoko hoe mandra-pioana. Misaotra i Jimmy. Wow. Ninona indray ny Zito karta be izao sady tsy nasiana famerana izy olana iny. Tena bandy milay le re marina. Ka alefa soarany komandonao hoe zay tianao mihitsy. Sady tena mbola misokatra be nge izao ny vavoniko e. Ohatra ny tsy pizza ntsony no ataoko ka. Ataovy izay atao fa tandremy fotsiny ara tsy ho tafatsangana eto ntsony. Kalma ianao fa Zito nge ty. Ay fantatra. Tsaramaso ray kapoaka sy hena kisoa tsasa miaraka amin'ny vary roa kapoaka aza vita ny madio hatramin'ny volany ka tsy tsaramaso ray kapoaka sy hena kisoa nge ny ato fa pizza, hamburger sy ny sisa. Aloha antsona amin'izay ny serveur aty ndray aty. dia atsika ny lalao eto fa zao Sandra dia mba mahazo 2 alina ariary rehefa voketotsika analana vazony rapitso. Hanala vazo kanina tsy maninona izany ory saloha rehefa ao anatiny eo tsika dia fidio daholo izay tianao rehetra zany. Eny tompoko. Jimmy mba tario ny lalana fa tao tsy hitany saloha fa vao zao anganareo no tato amin'ity grande surface ty kosa ka. Tsy dia falianay ato ka aty ry saloha. Tena mahafinaritra be mihitsy aty kay. Ary aza dia mitanandranandrany. tsy mandro roa mihitsy ny masoko fa ry Jimmy re tsy tazako retsy. Reo jereo nao nge ary entsenao amin'ny grande surface ry zareo. Iza daholo reo miaraka aminy fa ohatrany tsy mandeha rery nge ary amin'ny seza misy kodiarandry zany ny reniny. fa nga malemy mama Jimmy ka. Mararo dia tsy afa mitsangana hatramin'izao dia tsy afaka miteny koa. Mampalahelo ki zany ko. Dia indrangah lava ranjanana iny zany le rafozan-danao. Iny izy iny ary ohatran'ny pozipoziny saloha io aorianany Jimmy io le mpiasa vavy tena izy mihitsy io. Andao andefa aty angely lalantsika oe saika tsy hitako hatramin'ny lalana aleko. Singambolo
nosoratany Soza Marie Yolande. Novelominy Ony Vanitso niaraka tamin'ny Valy sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray fosina anaty tosa. Bola itoy